Ho ampitomboina ao aminareo hatrany tiavana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny dera ny saotra ny hajarin'ny voninahitra, ry Tompo Iray ny eny an-danitra dia atolotra ianao mandrakariva. Mendrika anao izany amin'izao andro vaovao menao anay izao. Mialohan'ny hatrehana ity tontolo andro ity dia mamindrafo aminay. Mamelà ny elokay Tompo. Aroka ny fanahinao masina ny tari-dalana anay amin'izay ataonay rehetra. Arovy izay amin'ny ratsy Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indraindray ry havana dia misy alaim-panahy hanao kajikajy samihafa mba ho voafidy amin'ny andraikitra samihafa ao amin'ny fiangonana. Dia misy mihitsy ary ireo manao sy mikaroka-hevitra rehetra mba hatanteraka an'izany. Raha ny marina anefa dia asan'ny Tompo no tanterahanao amin'ny fiangonana, noho izany dia izy tokoa no mifidy ny mpanompony tsirairay avy. Jesosy dia efa nilaza fa tsy ianareo no nifidy ahy hoy ny Tompo, fa izaho no nifidy anareo. Anika jerentsika eto amin'ny asan'ny Apôstôly toko 17 andininy 1-7 ny fahamarinan'izany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona, izay atao hoe Nigera, sy Lôsôkelenina sy Menahema, izay niolon'olona tamin'ny Herôda mpanapaka, ary Saoly. Ary raha nanao fampoam-pivavahana ho an'ny Tompo sy ny fahadianana ireo dia hoy ny fanahy masina: atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa ny fahadianana sy ny vavaka ary nametra-tanana taminy izy dia nandefa azy. Amen. Hitantsika eto amin'ity asan'ny Apôstôly toko 17 andininy 1 ka hatramin'ny 7 ity ny mahazava-dehibe ny vavaka aloha, satria ny vavaka sy ny fahadianana ny fiangonana. Izay no ahafahan'ny fanahy masina miasa tokoa. Raha tsy izany mantsy dia mety ny kajikajy sy ny sain'olombelona araka ny fanambaranay teny am-piandohana no tanteraka. Dia hitantsika eto fa ny fanahy masina mihitsy no niteny hoe atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Asan'ny Apôstôly toko 17 andininy 2. Ry havana, ny fanahy masina no mitari-dalana antsika hisafidy an'izay natokany hanao ny asany. Tsy vitan'ny saina hoy izay teo, na ny fahaizana na ny kajikajin'olombelona izany, fa tena asan'ny fanahy masina. Ary indrindra indrindra fanomezam-boninahitra an'i Jesosy lohan'ny fiangonana. Noho izany ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ao amin'ny fiainan'ny fiangonana ihany koa indrindra indrindra, dia aoka ho feno vavaka isika izay vao misafidy. Safidiny amin'izay atao, safidiny amin'izay lalakaleha, misafidiny amin'izay ho asa na ho fanapahan-kevitra ho raisiny. Mivavaha tsara aloha, mifadiha na raha ilainy izany, mivavaha tsara. Dia hibitika amintsika ao anatin'izay ny fanahy masina, ahaizantsika misafidy ka tsy ho diso safidy ny amin'ny fiainana rehetra. Dia mahireza ry havana ao amin'ny Tompo amin'izany fa dia mitari-dalana antsika ny fanahy masina. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao ary izay ry Tompo Iray izay eny an-danitra, fa tena miasa ianao rehefa feno vavaka izay. Miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Koa tario izay tsirairay avy, tario ny isan-tokantrano, tario ihany koa ny isam-piangonana Tompo, mba hisafidy. Ho vonona hitrao. Dia amin'ny anaranao naovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.